sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitra ao amin'ny toerany masina, mampiditra ny olony ao an-tranony, manome hery sy tanjaka ny vahoakany. Salamo 7:70. Ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo-ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana tsika EOV jiaby tratran'izao alahady 7 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady 7 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe velomin'Andriamanitra amin'ny nofo avy any aminy isika. Ndeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Boky faharoan'ny mpanjaka. Tamin'izany andro zany, nisy lehilahy iray avy any Baalany Salira nitondra mofo natao tamin'ny Santambary ho an'i Élisée olon'Andriamanitra. Dia mofo orja 20 sy vary vaovao tao andasakany. Ka hoy Élisée, omeo ny olona ho haniny, fa hoy navalin'ny mpanompony. Hatao ahoana no fandroso izany eo anatrehan'olona zato? Fa hoy Élisée, omeo re olona reo ho haniny, fa zao no lazain'ny tompo, hihinana ny olona ary mbola hisisa tsy lany. Dia nirosoany izy reo ka nihinana, nefa mbola nisisa tsy lany araka ny teny voalazan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana nye Andriamanitra. Jesus anakawenao kamsauta Nanumera ni Jesus anakawenao kamsauta Rayo oh Nanumera ni Jesus anakawenao kamsauta Nanumera ni Jesus
Jesosy anatao ianao ka misaotra ianao ndratanao Andriamanitra afazakabora ianao ankalaza ny anaranao amitana tsy misy fetra dia misanako mandrakariva ianao isanandro vaky ary tonga izera ny anaranao amitana tsy misy fetra amitana tsy misy fetra lehibe izy tompo lay avo indrindra ary naika moderana eritreretina ny alebezana misana akory mitaranaka maro sy amifandry amanako ny asanao ary ko dia hitory sy ankalaza amin'ireo asanao mahery amin'ireo asanao mahery enivonina hita zay mamirapiratra enieny asanao mahakakaloatra eaaramatantaraiko miatsaramonao melibebe fosy dia marasy tsarovana moniasy ny fahamarinanao dia obiana hatrany dia obiana hatrany izy tompo fitiavana fangorana sy malaky Kristo etany atsaraponya fangorana amin'ny asany asanao rehetra ny aokisaotranao ry tompo ny mpivavaka aminao aoka samy ioby anao voninay mpanjakana entinao dia horesainy reny asanao mahery reny to dia hotenende fangatolobenina ny asanao mahery voninay ka mandaza mpanjakana entinao fanenao ny fanjakana dia natao tsy misy fetra mony fanapahanao amin'ny tana ny fandinga eny marina amin'ny teniny rehetra izy tompo ary tio matoky amin'ny asany rehetra izy tompo dia manohana izay rehetra lavo ary tio mampitraka izay rehetra mitanolika mifanoko aminao ny fijery tontolo fatolorana sakafa tola izy reo dia manokatra ny tananao enao mamoravoa ka mamoky zavatsy izay rehetra mananaina eny marina amin'ny lalany rehetra izy tompo ary be famindrapo amin'ny asany rehetra fa ny tompo eo anilan'iza izay niantso azy dia ireo niantso azy amin'ny kitsipotokoa ena maizay ireo matahotra azy izy sy mihaino ny taranany mamonjy azy ireo dia arovanizy tompo izay rehetra ty azy fa ny olona tsy kosa dia ariana avokoa aokitory fiderana nisy tompo zany vavako ny olombelona rehetra aoka izoby ny anarane eny sorana ny tompo eny sorana ny anarane amin'ny taona tsisy fetra amin'ny taona tsisy fetra hoy sarana ny rahibe fidisy fangorana sy ny zanatao izoby matoky tsy mivadika anisan'ny fidy azoko filoha sy mpamonjy mifanahy izay manarina amin'ireo lehibetra amine ayo nandehanay Jesosy anakao ianao ka misaotra nandehanay Jesosy anakao ianao ka misaotra Jesus anakao ianao ka misaotra nandehanay Jesus anakao ianao ka misaotra vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy nalaigna ao amin'ny toko fahefatra ry kristianina havagna mangataka aminareo aho dia izaho izay antranomezina noho ny amin'ny tompo mba hanao fitondrantena mendrika ny fiantsoana ny antsoana anareo ianareo amin'ny fanetrentena sy alemem-panahy rehetra amin'ny faharim-po amin'ny fifandeferana
ampitiavana mikeleza aina itana ny firaisampo amampanahy akamba ny fihavanana fa tsy misy afa-tsy tena iray sy fanahy iray araka ny niantsoananareo ho amin'ny fanantenana iray. Tsy misy afa-tsy tompo iray, finoana iray, batemy iray ary Andriamanitra iray izay irain'izy rehetra, ambonin'izy rehetra, manerana azy rehetra ary ao anatin'izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambaragna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambaragna. Ombantsika menakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masiny soratany Masindady Joany. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany i Jesoa lasa nankanandafiny ranomasiny Galilea na ny fariny Tiberiady ary vahoaka be no nagnaraka azy noho izy ireo nahita ny fankagagna nataony tamin'ny marary. Niakatra tagny an-tendrombohitra Jesoa, nipetraka teo izy sy ny mpianany. Efa kaiky ny paka andro lehibe tamin'ny Jody. Nanompo ny masiny Jesoa, nahita reto vahoaka nagnatogno azy dia hoy izy tamin'ny Filipo. Aiza no ividianantsika mofo hoanin'izy ireo? Fantatry Jesoa nefa ny ataony fa nitsapany no nilazany izany. Dia hoy Filipo, na dia mofona denier 200 aza tsy ampy hoanin'izy ireo, sombiny kely avy akory. Ny anankiray tamin'ny mpianatra kosa dia i André rahalahin'i Simona Pierre nilaza hoe, misy zazalahy anankiray manana mofo orge 10 sy azan-drano 2 ao. Fa ho ampinona moa izany amin'olona marobe toy izao? Hoy Jesoa, asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny olona ary tokony ho 5,000 nisan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesoa, ka noho nefa nisaotra dia nizarazara azy tamin'izay nipetraka ary nomeny toy izany koa ny azan-drano sady nampanarany fo. Rehefa voky izy ireo, dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, angony sombitsombiny sisa tsy lany mba tsy hisy very. Dia nangoniny izany ka nahafeny sobiky 12 ny sombitsombiny mofo sisa tsy lany izay rehetra nihinagna. Noho nahita ny fankagagna nataon'i Jesoa ny olona, nagnano hoe, iteny tokoa no laim-paminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatry Jesoa fa ho avy haka azy ankeriny hatao mpanjaka ny olona, ka lasy indray Jesoa nandeha irery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady sotra 4 mandavataona, isika no nanatanteraka ny fanamasinana ireo pretra izay manamarika ny fidirantsika amin'ny synode hoy isika. Ary amin'izao ihany koa aza dia manatanteraka fanamasinana ihany isika koa. Ireny rehetra ireny manambara fa miditra amin'ny nouveau départ tokoa isika. Amin'ilay Pentecote vaovao andrandra isika, fa indrindra moa ny fidirantsika amin'ny synode.
mbola isy fotoana amakafakasika ireo dinika maro samihafa sy maintsy etresika mikasika an'izany synody izany, izany hoe ny fankalazana ny atao hoe synody. Mbola isy fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fanomboana idirasika amin'izany fiarahana mamakivaky ny lalan'ny synody, ka amin'izay isika no manoritra ny lohevitra ny fomba oentina miasa, ny calendrier sy mainsy tanteraina, ary indrindra moa anomboasika ny vavaka anentana antsika mandritra an'izany synody zany. Ny zava-dehibe dia izay efa nilazaisika teo, samy folakevitra isika amin'ny firosona amin'izay nouveau départ zay, ary samy manatena mba ho pentecote vaovao tokoa ho ansika eto anivon'ny diocèse, ka isika tolana iroso amin'izay ho tena oeovie missionnaire vita batemy, ka iray no tabernacle velona, ny fandriana sy ny tanjona dia mba iroso ho génération mpanorona tokoa isika araka ny nofinofy hatramin'izay, anorina fianakavian-Janahary, anorina fianakaviam-ben'Andriamanitra, anorina frately tutti, anorina an'izay maha olo raika asika zavy izay eto anivon'ity diocèse mamitsika ity. Izany fanorenana zany araky ny efa fantasika dia sy mainsy vokatry ny fahavononana, ka mila ny fe isika sikiraikiraiky, mila ny isika samy folakevitra ka mitaky fahafoizana, faharetana, fahasahina, fitiavam-bavaka, fandraisana tanana. Ireo ny toe-panahy anampy asika iroso ameno ireo tsajoasota, ireo sinienina araky ny afatry ny Masin'ny Maria amintsika tsikiraikiraiky atao izay lazainy aminareo. Dia sinina zay ny mivavaka, mandalo mpinoana, mirotsaka, mikatroka, mivory mandray an-tanana ary mankalavitra, ary dia izany ny atao hoe synode. Mifanozo amin'izany voalazasika zany ny fotokevitra tamin'ny alahady lasa teo, satria nangoraka ny vahoaka marobe Jesoa, satria nahita azy ireo toy ny ondrikondrika sy manana mpiandry, ary dia nampianatra azy ireo io zavatra maro izy, ary dia izany tokoa no irisika ho tanteraina mandritra an'izao synode zao, hianatra isika, hianatra amin'ny Jesoa, ka iroso amin'ny lalindalina koa zay le départ vaovao, ka zary pentecote vaovao. Ary fataro koa fa isika zao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona, izany no maha-Eove missionnaire, tabernacle velona isika, iraina isika amahana anome sakafo ny olona amin'izao andro zao, nara-panahy zany, nara-batana, nara-saina, satria raha izao tolo zao isika ny very fanambola velona, isika manana ny fananjanahary ka mampiroso antsika amin'ny pentecote vaovao. Io indrindra ny fotom-pampianaran'ireo vakiteny amin'izao lahady 17 mandavataona izao, andeha hodiny isika ho sakafo mahavelona antsika amin'izao andro zay anamasinana ireo pretra sy diakra, ary irososika araka ny voalaza teo amin'izao synode izao. Lehilahy iray avy any Bahala no nitondra mofo orza 20 sy vary vaovao andasakany natao satabary ho an'ny Elize, izay no endritsika tamin'ny vakiteny voalohany ny bokin'ny mpanjaka, fomba fanao ny mitondra ny voaloam-bokatra, manolotra ny sara indrindra ho an'Andriamanitra ka omena ny mpanompony zany. Mbola mitoy io fomba io hatramin'izao, ary ataosika koa azy. Maro ireo kristianina ankehitriny no manana izany fahazarana izany, rehefa navokatra na nahatavy na nahavita asa tanana mendrika dia sarona voalohany indrindra Andriamanitra, satria izy ny loharano, ary sy adiny koa ny eglizy ka manomana fanatitra aterina eny amin'ny hôtely. Izay le fataosika hoe misy tolotra na voady atao, mila sodrano tokoa ny fiainana, sara tohizana zany fahendrena izany, ka indrindra amin'izao andro sarotra izao, io lay fandraisana tanana lazaisika, ary zay ny dikany hoe asom-pinoana, satria
entin'ny finoana izay fanatanterahsika izay fanolorana zay fotsika izay. Ity lehilahy ty ao mivaky teny voalohany dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra sy nanao fankasitrahana ho an'ny Elize mpanompony. Ahoana no nasetriny ty olon'Andriamanitra ty tam'ilay olona nalala tanana, nasainy nanomana sy natolotra ho an'ny olona eo zay sy lasaky ny 100 eo zay vory tam'izany andro zany ny mofo orge ireo. Dia taitra mora lehilahy sy ampy zany hoy izy fa hoy indray Elize omeo reo olona ireo izany hoaniny fa izao nolazain'ny tompo ihinana ny olona ary mbola sisa sy lany. De tanteraka tokoa izany. Zay koa no manjoa asika matetika eo amin'ny fiainansika. Asika be calcul loatra ary de voafatopatotra n'izay calcul asika izay ka izay indrindra ry kristianina havana efa fampianarana lehibe amintsika amin'izao fanimbon'ny synôda izao izay afatry ny Elize tam'ilay lehilahy izay nanolotra izay fony teo aminy. Isika zao de mba inona koa moa ity synôda ty ahoana ny ahafahasika manatanteraka nyty sarovy fa tsy misy sy ain'Andriamanitra tao. Toetra sara alaina tahaka zany nataon'ny Elize zay ray aman-dreny mpiain'ny olona tokoa. Nanana zo ny nandray ho azy samy rery izy ary mety ho isy fakapanay amintsika koa. Kanefa nahita an'ireo olona marobe nona izy ka nafoiny ho an'ny olona izany. Na de teo amin'ireo olona ireo ihany koa aza de nisy ny fahaizana ny fampizara tam'izany indrindra no nanaovan'Andriamanitra famantarana. Ny famantarana ny fagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny Elize de araky ny fantatra asika de tandindo ny mofo sy hazandrano nataon'i Jesoa ho an'ny olona anarivony. Ny tantaran'ny Elize zany izay tanteraka ao amin'ny Kristy nampitombony mofo 5 sy hazandrano 2 dia malasa sainana tokoa. Manolona ny zava-misy sy ny zavatra sarotra iainantsika zao vokatry ny tia korontana amin'ny virus ity dia maro no zay lasa eritreritra ka sisy soa ny anteherana ka izay indrindra i Jesoa ao amin'ny evanjely ao amin'ny io evanjely tamin'ny lasa ihany koa dia milaza amintsika izy hoe omenareo anina izy ary de izay indrindra no kendresika amin'izao synôda izao anome anina na ara-panahy na ara-batana na ara-saina zay le fanorenana zay ka saisika atao azafady dia antany tena isika hoe aiza no ahafahana manatanteraka an'izany, aiza no vidianana an'izany mofo izany ho an'izay sy voninka foy dia mazava ho azy ny mety valiteny ary mahita siny mandrakariva ary mahita sikera rehefa anao zavatra. Ambaran'i Jesoa nefa fa ny tena mpianany dia mitondra fanantenana zany hoe mahafantatra na dia sarotra aza ny zavatra ho sy maintsy tanteraina kanefa raha miaraka amin'Andriamanitra, raha manao ny asan'Andriamanitra de izy no anatanteraka ka izay ny fanantenana zay sy misaraka amin'ny finoana sika ary indrindra sy misaraka amin'ny fitiavana ka ny fitiavana de mahafoy sy ny abesan'ny atolotra zany no andrasan'i Jesoa amintsika fa ny fahafoizana ary de io no ahafahasika manorina ny fianakaviana be n'Andriamanitra ho isika araky ny fampianaran'ny papa ary zay no kendresika amin'izao synôda izao ary mbola ao anatiny annexe 3 isika sy ny ambava zany no menan'ny mahantra fa izay kely zay eo ampelantananao ambaran'ny mofo 5 sy ny hazandrano 2 zay vokatry ny fo ary io no satambary io no vokatra eo amintsika ka izay ananasika tokoa ireo talenta sika ireo no angatahan'Andriamanitra amintsika mamintina
ny taotra mahazo asika ny vavaka fangatana zay nanomboasika an'izao eukaristia izao ry Andriamanitra ray io taio zahay ahay ampiasa ny zava-mandalo eto tany mba sy ho very anjara amin'ny arena mandrakizay. Inona moa ny dikan'izay? Dia ny fahaizasika mahafoy ary manompo. Io ny zavatra tena misongadina amin'ny evanjely androany. Andeha moa ho jeresika kely ny mikasika an'io vaovao mafaly io. Ny evanjely nosoratan'ny Masindray Joany zany no aroso amitsika manomboka amin'izao alahady zao araky ny voalazasika, ary tena manohy ny famaranana ny evanjely tamin'ny lasa teo isika, satria itoy ny famakisika ny toko fahenina ny Masindray Joany io mandritra ny 5 alahady mitohy sara, ka ny toko fahenina no ilay ataon'ny mpandinika hoe ny evanjely ny toko fahenina no ilay ataon'ny mpandalina hoe evanjely ny famantarana. 7 ireo famantarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Masindray Joany, ka anisany izay ty toko fahenina ty izay famantarana fahaefatra io fampitomboana ny mofo sy hazandrano io. Ireo famantarana ataon'i Jesosy dia mamaritra tsara amin'ny tena dikany hoe famantarana sy namoa ny famantarana mampasiahy ny sakramenta famantarana hita maso reny vatasika, ary zay no kendreny Masindray Joany marina eo ny zava-magaga ataon'i Jesosy fa tahaka ny sakramenta velona teo amin'ny Jesosy ireo famantarana 7 zay ahitana ny Jesosy nanao ireo fagagana araky ny fomba nambarany ny evanjely sinoptika. Ho an'ny Masindray Joany zany dia tsy mijanona amin'ny zavatra miseho ity velany fa manambara zavadalina, zany hoe manambara n'ireo sakramenta. Ohatra nananganana ny Lazara tamin'ny maty, manambara fa ilazany ny fisanganana velona, ary izao ny fananganako velona ho izy, manambara azy zany ireo famantarana reo tahaka ny sakramenta manambara an Jesosy. Ka raha manambara an Jesosy dia mitondra fahasoavana ho asika, ka ny fampitomboana ny mofo sy ny hazandrano eto dia manambara ny eukaristia sahady, ilay loharano sy fototra ny fiainatsika. Vahoaka maro be no nanatona an Jesosy sy nanaraka azy araky ny io evanjely io. Izy no nanatona voalohany an'i Filipo, mpianany zay mipetraka sy mahafantatra tsara ny faritra misy azy ireo, ary fantatry Jesosy ny tokony ataony. Na de zany aza dia nanontany an'ireo mpianany izy, aiza no vidianansika mofo ho an'izy ireo. Dia gaga moa i Filipo, tahaka izany koa isika rehefa misy zavatra mafy tahaka an'izao synode izao, dia anontany dia amaly sika hoe ahoana ary no ahafana manatanteraka an'izany, na dia ivory isan'andro aza, ary aiza ny fotoana ahitana ny fotoana ivoriana. Hoy Filipo tamin'i Jesosy, na de mofo na de ny 200 aza sy ampy azahoan'izy ireo sombiny kely akory azy. Tokony ho 5,000 nisan'ny lehilahy tamin'izany araky ny voalazan'ny evanjely, na de karama mandritra ny 200 andro aza araky io tenin'ny Filipo io, de sy ho ampy hividianana mofo ho an'ny tsirairay. Ary de izay misy no mety ao asaitsika fa indrindra miatrika an'izao korontana virus izao no anatanterahasika an'izao synode izao amin'ny maha olona de sy ho vita ny anome sakafo vahoaka maro be, ary amin'ny maha olona de mety sarotra be ny mandinika an'izao synode izao. Eto indrindra no manomboka ny asa mahagaga nataon'i Jesosy, ary zay ny dikan'ny sakramenta, ary sy ahita azy ho sakramenta isika mitondra fahasoavana, fa indrindra isika zao miatrika an'izao fanamasinana pretra izao, dia ny finoana no hoentina manatanteraka ny sakramenta, ary zay no takian'i Jesosy
amintsika ary hoentsika rehefa manoy an'io evanjeliosika ary ianareo mba hoana koa akany amin'iza moa izahay ry tompo ianao ny manana ny teny mahavelona ka izay indrindra rehefa natoky any Jesoa ireo mpianatra dia i Jesoa nisaotra ny zarazara ary napetraka ny olona ka nanome sakafo sy hazandrano afaka nanaparan'izy ireo sara ny fony ary mbola nangonina aza ny sombosombony sy lany ka nafeny sobika maro 20 efa kaiky ny pakany jody izay hoy ny evangelista manamafy izany fa misy anatra fo be misy aitra be teo amin'ny toerana io zany hoe fotoanany paka ka ny fiesika sy ny teny nataon'i Jesoa zany dia manambara ny paka sakramentany paka moa ny eukaristia ary mitondra ny fahavelomana izy Jesoa tokoa ary de namoky nanome sakafo ireo vahoaka marobe nanatona sy nanaraka azy sakafo arabatana io nampanarany fo misy izy araka ny lazaisika teo kanefa mbola nisy ambiny ihany noho nahita ny fahagagany ireo olona ireo dia vaky vava hoe ity tokoa ny olona impaminany ho avy amin'izao tontolo izao fantatra ny Jesoa fa ho avy akazan-keriny atao mpanjaka izy de lasa niataka i Jesoa satria sy izay nokendreny fa ny amelona ary zay ihany koa ho an'reto pretra voamasinina reto sy hitady voninahitra ireo sy promotion fiakarana hasa ireo sy fitadiavana hasa ireo sy fonctionnaire ireo pretra zay voamasinina fa anompo afoy ny ainy tahaka an' Jesoa ary anompo ka izay nambaran' Jesoa amintsika ihany koa raha lasa izy niataka ary de ho hitasika azy amin'ny alahady ho avy zao rehefa niteneniny Jesoa mafimafy reo dia fantatra sika fa ny monimonina ary hafa ny fomba fisainany sy araky nyzao tontolo izao zany no anatanterahasika ny synôda sy kongresy araky ny fomba nyzao tontolo izao sy fihevitra araky nyzao tontolo izao fa fikatsahana n'izay fanjakan'Andriamanitra izay ary ao anatin'ny fahamarinana ka hitondra sika amin'izay fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra izany fa anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainansika koa araky ny lazaisika teo amin'izay fanorenana an'izay fanjakan'Andriamanitra izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay ny fifampizarana ny kely ananana fa taro ary fa ao anatin'ireo nanome zay fony ilay zazalahy nanana mofo 5 sy hazandrano 2 io ny fampianarana lehibe ho ansika amin'izao fanomboasika ny synôda izao raha vonina isika mafoy raha vonina isika manompo fa indrindra isika zay avy nandray an'izao fahasoavan-dehibe izao ka iroso sy tanjona zany izao fa fanirana irain'Andriamanitra isika izara sakafo mahavelona an'ireo manodidina ansika ka mila ansika tokoa Andriamanitra izay no naverimberitsika matetika ny finoana dia Andriamanitra mila ansika mba hiasa amintsika ary isika koa dia ilain'Andriamanitra arak'izay voalaza zay mba hitondra ny fahasoavana sy ny famozena an'ireo manodidina antsika ka sy tanteraka izany raha sy omesika toerana Andriamanitra ary zay natao hoe fahafoizana sy isika zany no voalohany fa isika manome toerana an'Andriamanitra mba hiasany ka izay no fampianarana ho ansika amin'izao fanomboasika ny synôda zao sy ny saim-pantatra sika na ny fahaizasika fa ireo rehetra ireo dia atolotra sika an'Andriamanitra ary zay ndikany ireo pretra mioka alohany andray ny
ny fahasoavana ny fametrahantanana ary zay ny antony erasika mivavaka amin'ny ny olo-masina rehetra amin'ny litany mba ahafahasika mamolaka an'izay tena sika zay satria mafy ny fisotonany izao tontolo izao ka izay indrindra ry Jesosy Tompo misaotra anao izahay amin'ny fahafoizana nomenao famantara fahafiozana nomenao anay amin'izao alahady 17 ka isehony anao mirosaka ary manome sakafo an'ireo vahoaka marobe ka ampio koa ary izahay mba anana an'izay fahafoizana izay araky ny afatry masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa ry kristianina havana mangataka aminareo aho mba hanao fitondratena mendrika ny fiantsona ny ansonanareo amin'ny fanetretena sy alemem-panahy rehetra amin'ny faharipo amin'ny fifandeferana amin'ny mpitiavana mikeleza aina hitana ny firesapo ampanahy akambany fihavanana ka enganie mba ho izany tokoa ny fiainanay ry Jesosy Tompo ry Masiny Maria reniny pretra ho akinonay aminao tokoa ireo pretra rehetra fa indrindra ireto voavina masinina araky ny sitrapony Jesosy zanakao any ny velomany an'izao fanamasinana azy izao ka engane anana fitondratena mendrika ny fiantsona ny ansona azy ireo ary izahay koa amin'ny ataonay rehetra mba ho mendrika ny fiantsonanay ka hanana fahafoizana vonina hanompo izahay ary ikatsaka mandrakariva ny fiombonana ao anatin'ny fahamarinana ry Masinday Josepha ianao no modely sy mpivavaka ho an'ny ray rehetra engane anana fondray izahay ka afaka hitarika an'ireo fianakaviana hitarika an'ireo manodidina anay zay apetraka Andriamanitra ho andraikitra anay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.